tsika androany fa ny batisa dia dingana tsy maintsy atao milohan'ny akarana ho any an-danitra. Izavony teo any an-danitra atsangan'ny tanana. Raha tena mibebaka ianao teo dia voasoratra any an-danitra ny anaranao. Kanefa azadino fa misy dingana anankiray ao aorianan'ity androany ity izay tsy maintsy ataonao dia ny batisa. Alleluia. Ndao amaky an'ireto tenin'Andriamanitra reto tsika. Ao amin'ny Marka 1:14 ka hatramin'ny 2:20. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Jaona dia nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisa amin'ny fibebahana ho famelan-keloka. Dia nandeha nanantona azy ny teny amorony ny tany amin'ny tany Joda rehetra sy mponina rehetra tany Jerosalema ka natao batisa atao amin'ny Jordana ireny rehefa niaiky ny vahotany. Ary Jaona dia nitafy lamba volondrameva ary fehikibo hoditra no teny amin'ny andilany. Ary ny finanany dia valala sy tantelo remby. Ary nitory izy ka nanao hoe avy aoriako ilay mahery noho izaho ka tsy mendrika hamana dia ny fekapana izaho. Iondrika hamana dia ny fekapana izaho. Izaho efa nanao batisa anareo tokoa tamin'ny rano fa izy kosa nanao batisa anareo amin'ny fanahy masina. Ary izao niseho tamin'izany andro izany tonga avy tany Nazareta avy any Galilea Jesosy ka nataony Jaona batisa tao Jordana. Ary raha vao niakatra avy tao amin'ny rano izy Jesosy zany dia hitany ny lanitra ny sokatra ary ny fananidina tahaka ny voromailala ka nakeo aminy. Ary nisy feo avy any an-danitra nanao hoe ianao no zanako malalako, ianao no sitrako. Alleluia. Zava-dehibe ry havana, dingana tsy maintsy rosona alohan'ny dirana ny an-danitra, ny batisa amin'ny fibebahana. Andao amaky indray tsika ao amin'ny Korinthiana 1:10. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy zany. Korinthiana 1:10 manomboka amin'ny 1 ka hatramin'ny 4. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy amin'ny anaran'ny Tompo fa ny razantsika rehetra te tamban'ny rahona. Ary izy rehetra namaky ny ranomasina. Ary izy rehetra dia natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Ary izy rehetra nihina ny fihinam-panahy iray ihany. Ary izy rehetra nisotro ny fisotro-panahy iray ihany. Fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy. Ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitraka Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Ary izany zavatra izany dia ohatra ho antsika mba tsy ho zavatra tsy toy ireny isika toy ny ilanindreny. Tohizana ao amin'ny asan'ny apôstôly. Alleluia. Toko faharoa, asan'ny apôstôly toko faharoa manomboka eo amin'ny 7:30. Ary nanandre izany ny olona dia voatsirona tampony ka nanao tamin'ny Petera sy ny apôstôly nanao hoe ry lehilahy sy rahalahy, inona no ataonay? Ary Petera taminy mibeba ary aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba ahazoana famelana ny elokareo. Ary ianareo andray fanomezana dia ny fanahy masina. Fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ny zanakareo ary ho an'izay rehetra lavitra na iza antsoiny Tompo Andriamanitra. Ary nanambara sy nananatra azy tamin'ny teny maro hafa koa izy ka nanao hoe aoka vonjena
ho afaka amin'ity taranaka maditra ity ianareo ary zay nandray tamin'ity falinany teny tena atao batisa ary tokony ho 3,000 ny olona vao nanampy ho isany tamin'izany andro izany. Alleluia. Tsy tory teny androany fa ampianatra alohan'ny farany taona dia hanao batisa lehibetsika amin'ny 29 volana novambra ary mivavaka zay mba zay tsy vita batisa rehetra ka mivavaka amin'ny Jesosy mamonjy, zay tsy vita batisa rehetra eto Analamanga alohan'ny farany taona mba ho vita batisa daholo, satria dingana zay tsy maintsy lalovana amin'ny batisa alohan'ny diranao ny lanitra. Ny batisa voalohany dia ny tamin'ny andron'ny Mosesy, zay nomena anarana hoe batisa Mosesy. Henoy fa niala avy tany amin'ny tany Ezipta ny zanak'Israely, afaka avy tao anatin'ny fanandevozana. Raha marina dia misy lalana mahitsy avy any amin'ny tany Ezipta ho any amin'ny tany Kanana, ary raha manao dia-tongotra ianao dia vita ao anatin'ny 12 andro zany lalana avy tany amin'ny tany Ezipta ho any amin'ny tany Kanana izany. Fa kosa tsy maintsy mandalo any amin'ny ranomasina mena, atao batisa ao amin'ny ranomasina mena. Dia noho izany dia nentin'Andriamanitra nidina indray ny zanak'Israely, lazain'ny Eziptiana hoe voan'ny tamberin-tany reny, tsy any lalana reo any amin'ny tany Kanana fa ato. Tsy fantany fa Andriamanitra mihitsy no nitondra ny zanak'Israely ho any amin'ny ranomasina mena. Ary hoy Paoly hoe natao batisa tao amin'ny ranomasina mena izy rehetra alohan'ny atongavany ho any amin'ny tany Kanana. Ry havana, averiko indray le fanontaniana, izavy ny teo any an-danitra tsanga amin'ny tanana amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy maintsy tsy afaka manao hitsin-dalana ianao ka izara nga tonga dia ho any an-danitra nefa tsy atao batisa. Faraky ny tenin'Andriamanitra teo, mibebaka ianao, manolotra ny fona ho an'i Jesosy ianao, dia mita ny batisa ianao, mandalo ny ranomasina mena ianao. Na dia sarotra sy lavitra izany lalana izany angamba araka ny eritreritrao, fa Andriamanitra manana ny plany, tsy maintsy mita amin'izany ary tonga soany amin'ny tany Kanana ianao. Ny tany Kanana antsika ry havana dia ny any an-danitra. Zany manambara fa tsy maintsy atao batisa. Azo atao tsara mihitsy ny hoe nitondra tobasana rano daholo ny olona na tamin'ny rano indray mitete, fa tsy maintsy nitsofoka tao anatin'ny ranomasina mena. Ary teo amboniny ny andro afo sy ny andro rahona eo amboniny. Iny dia manambara ny fanahy masina iny, ary iny ilay batisa ny fanahy masina izay tokony andehanana ho ihany koa. Sady mila vita batisa ny rano benao ary vita batisa ny fanahy masina, dia azo antoka fa tonga any amin'ny tany Kanana ianao. Erezo ny lalana mizotra makany amin'ny tany lovanao e. Jerentsika nahoana moa ny hoe tsy maintsy atao. Ao amin'ny marika izay mivakitsika teo 1:4 dia zao mivolaza ny tenin'Andriamanitra. 1:4 Jaona amin'ny anaran'ny Tompo, Jaona dia nanao batisa tany anefitra ka nitory ny batisa amin'ny fibebahana ho famelan-keloka. Maheno tsara daholo ve azafady? Nitory ny batisa amin'ny fibebahana Jaona ho famelan-keloka.
eritreretintsika matsy hoe nirany Jesosy amin'ny famelan-keloko fa ny batisa amin'ny fibebahana koa dia famelan-keloko ary naveriny Petera zany aoka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy nareo mba amelana ny heloka reo zany hoe ao aorianany batisa zay ataonao dia voavela daholo ny heloka rehetra sambatra ny olona zay voavela ny elony sambatra ny olona zay voasarina voaotany ary ny olona voavela heloka ihany no andovany lanitra riavana malala misy olona mieritreritra ina moa ny ilako zay batisa amboary zany sainy zany dia vakeo ny baiboly fa andraisana famelan-keloka ny batisa alleloia dingana averiko foana zay dingana tsy maintsy atao io mahafinaritra ny batisa tsy andoavam-bola fa raha vola angamana aloha tena vola be vao mahavita an'izany ny batisa tsy misy takalo ny batisa tsy mila zavatra hafa avy any aminao fa fanapa-kevitra ao aoriana ny andraisanao an' Jesosy ao aoriana ny fibebahanao fanapa-kevitra za ataovy batisa dia mandray famelan-keloka ianao matetika teneniko ny olona maty tsy vita batisa tena mampatahotra misy riska be mihitsy zany hoe maty tsy vita batisa ndray-pandeha dia nisy zanaka mpitandrina maty tamin'ny andro ny frère Daouda zanaka pasteur dia nanontaniana ilay pasteur hoe o pasteur vita batisa ve ty zanaka ao ity dia hoy ilay pasteur eny vita batisa io dia hoy frère Daouda hoe ataovy ary ny hira faraika amby folo inona moa zay hira faraika amby folo zay hira mpivaliana natao satria vita batisa tianambara ilay mpanompon'Andriamanitra le ray aman-dreny mpanorona fa misy fanantenana ny olona anankiray raha vita batisa ka tonga fahafatesana fa misy risika be raha tonga tampoka ny accident misy risika be raha tonga tampoka ny fahafatesana ary raha avy tampoka Jesosy ka tsy vita batisa ny olona anankiray satria tsy nandalo ny ranomasina mena izy zany ilako aminao hoe mbola fotoana mety zao ka hoy ny sasany hoe ka ranany hoe vita batisa fa miverin-dalany ranana vita batisa fa izao ny toetrany aza mijery olombelona fa mijery fa ny tenin'Andriamanitra ianao raha olombelona nijerenao misy aizo lampitondra fivavahana nefa manoty misy olampitory filazantsara fa miainao anatin'ny faratsiny fa ny tenin'Andriamanitra jereny tsy maintsy miditra midingana anankiray ianao alohan'ny atongavanao an-danitra dia mibatisa ny fibebahana samy miteny hoe tsy maintsy mandalo ao amin'ny ranomasina mena mafy be tsy maintsy mandalo ao amin'ny ranomasina mena zay vao tonga ny amin'ny tany-kanana amen mazava ve arao raha ny tenin'Andriamanitra nivakitsika tao amin'ny asany apôstôly teo dia ao aoriana ny fibebahana rehefa nitory-teny Petera nitory-teny dia voatsindro ratapon'ny olona natsapa hoe tena marina zany tory-teny zany dia nibebaka ny olona rehefa aveo dia nanarina nahintsy ny fiainany nahintsy ny fitafiny nahintsy ny fomba fiainany nahintsy ny toetrany nahintsy ny fomba fiteniny ary tao aorianan'izay zay vao nilazaina izy vao atao batisa ary dia olona 3 ndray nyroatra alleloia 3 ndray nyroatra atao batisa aoka mba anisany roatra ianao amin'ity taona ity atao batisa ratsy zao fiainana zao araroty ny andro azo anaovatso tsy anenenanao zany mbola manana 2 volantsika anaovana batisa ary rehefa nambara teto fa tsika eto amin'ny Tananarivo sy manodidina dia eto Korondrano daholo ny batisa
tahaka an'izay natao frère Daouda natao amin'ny ray aman-dreny pasteur Tafy dia amin'ny 4 volana novambra dia eto mibatisa ao anatin'izany koa no amaranantsika ny 60e anniversaire an Jesosy mamonjy ao anatin'izany ianao fa tsika evangelisation lehibe manomboka alakamisy zoma sabotsy lahady batisa alleluia fitoriana filazantsara ny Palais des Sports mina fa mibatisa amin'io fanafanana zay atao batisa rehetra dia atao batisa ny 60e mandray ny anaranao zay faly amin'izany dia ho fao fanotanana dia manao alleluia samy miteny hoe batisa ny 60e misy mantsy hoe promotion 60e dia miteny hoe batisa ny 60e alleluia ry havana malala tsy maintsy mita amin'ny batisa tsy maintsy mandalo an'izany dingany zany alleluia zay ianao vao afaka makany an-danitra jaona ny dia nilaza tamin'i Jesosy rehefa tonga teo amborin'ny Jordana Jesosy hoe Jesosy nahoana moa hoe za indray no anao batisa anao raha marina dia ianao ane avy any an-danitra ianao ane zanak'Andriamanitra za avy ety ambony tany indray ve no anao batisa anao fa tsy nety Jesosy ekeo ihany aloha atateraka ny fahamarinana rehetra tsy hoe manao sinema Jesosy fa tena zavatra marina ilay zavatra nataony fahamarinana raha mbola tsy vita batisa zany ny olo anankiray mbola tsy tateraka ho amin'ny fahamarinana rehetra ka Jesosy marina fa tsy manota intsony Jesosy tsy nanao ratsy Jesosy fa mbatiny Jesosy ho tateraka ho amin'ny fahamarinana rehetra fahamarinana raha baiboly ry havana batisa iza motsika ny tsy anaiky atao batisa nefa Jesosy izy tsy maintsy atao batisa ry havana aza tezitra amin'izao fampianarana izao ianao fa nini mihitsy namaky tenin'Andriamanitra maromaro mba hahafantaranao fa ara-baiboly firy aminareo mino fa tenin'Andriamanitra ty baiboly ty tenin'Andriamanitra zany ary zavatra mahafinaritra rehefa vita batisa Jesosy dia niakatra tao anaty rano nanahoana hoe azafady niakatra avy tao anaty rano nidikan'izany tsy hoe tena tapitra rehetra Jesosy no nangalana rano dia ianao zanak'Andriamanitra aza midina ato eo ianao asiana rano fotsiny fa Jesosy midina tao anaty rano rehefa tao batisa tsy maintsy manaraka an Jesosy midina ao anaty rano samy manondra an'io batistera io dia midina ao anaty rano batisa ny 60e mafy be isa roa telo midina ao anaty rano batisa ny 60e amen ry havana rehefa vita batisa Jesosy dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe dia nisokatra ny lanitra isokatra aminao any ny lanitra amen isy olona niteny tamiko rehefa hitanina fanafo aho tamin'ny fotoana vao nanomboka mivavaka izay tamin'i Jesosy mamonjy oremo asa mba maimay amin'io batisa io rangahy na tsy mba mamay misy aizany rangahy atao am-piangonana vita batisa fa tsara talana amin'ny fiainana ina mahamaimaiky anareo amin'io satria jereny ny hafanam-poko za kosa nefa vao ray volana fotsiny no mivavaka tamin'i Jesosy mamonjy dia nanantona an'ilay pasteur anay ka niteny taminazy hoe pasteur ataovy batisa vao ray volana torambe le pasteur satria mbola tsy nisy olona niteny azy an'izany ny torambe le pasteur satria mamaky ny baiboly ilay izany torambe le pasteur teo izy tamika raha lare moa tsy mitovy amin'ny fiangonantsika talohany izy ty fa Andriamanitra miteny amin'ny alalan'ny mpanompony hoe amin'izao misy batisa zay nareo vao manantona ay ve hoa misy karazany olona mantsy tsy manana etaeta mihitsy ry havanao mangetaeta ho ary an-danitra ve anao io e manao vamaina zay mangetaeta ho ary an-danitra handao irotro hanolo teny ibebaka ifona amin'Andriamanitra
ary teny hoe amin'ity batisa sosantema ity atao batisao dia sokatra ny lanitra. Isy olona indray miteny hoe aoriana ny batisa ny miatrikady mafy tsy marina zany, lainga ny devolo fotsiny zany. Aoriana ny batisa misy fizantoetra, lainga ny devolo zany. Lazaiko aminao amin'ny anaran'i Jesosy, aoriana ny batisa misokatra ny lanitra. Ny lanitra fitehirizan-tso, fitehirizan-tso ny lanitra. Fa vita batisana dia misokatra ny lanitra. Dia arotsaka Andriamanitra ny fitahina, arotsaka Andriamanitra ny fanasitrana, arotsaka Andriamanitra ny fanomezana rehetra manao. Izay mangetaheta manao aleluia mafy be izy. Nahoana lainga izany raha ohatra ka hoe aoriana ny batisa dia hidinay ny lanitra. Izasy anao fa manao fanekena dia vita indray fanekena zay fa tsy hitanao aho. Tena tsisy mihitsy zany lainga ny devolo zany. Fa ny tena marina aoriana ny batisa dia vita fanekena amin'Andriamanitra ianao. Noho izany dia sokatra aminao fitahin'Andriamanitra rehetra. Ho tahina ianao raha miditra, ho tahina ianao raha mivoaka, ho tahina ny fianaranao ry tanora, ho tahina ny asanao ry tanora. Vonona venareo samy miteny hoe batisa ny 60e. Amaina mafy be zany. Samy miteny ao amin'ny batistera eo. Aleluia. Ao tsara venareo. Miaino tsara ve? Tsy maintsy mandalo ny rano ao amin'ny ranomasina ianao. Ranomasina be ianao. Tsy afaka manao itsy ny dalana ianao. Ka hoe tonga dia andray fanasany tompo aho. Tonga dia anao pasteur. Dinganiko izany batisa izany. Zaho ranga makany an-danitra. Tsy tafavoaka amin'izany ianao. Fandroana mandray zavanapa-kevitra amin'ity taona ity kosa andalo dingana vaovao aho. Amen dia amen. Andalo dingana vaovao aho. Teny batisa. Mamenatra zaniko. Mamenatra amin'ny ridada sineny. Mamenatra amin'ny praitapo. Zany ilaza atao batisa. Inona rangamy mamenatra an'izany e? Mamenatra amin'ny fianakaviana rehetra atao batisa hozy. Mame inona mamenatra an'izany? Tsy menatra ny filazany tsara aho. Aleluia. Raha izaho iza tena asaiko mihitsy ny fianakaviako rehetra. Ho retany rendanitra fa tapa-kevitra. Anaovako fety be. Raha izaho afa zaho moa efa vita e. Tsy mamenatra zany. Satria zavatra tsara. Ny hoe maty tao anatin'ny fahotana amin'ny mamenatra. Maty no fisototoka amin'ny mamenatra. Maty tao anatin'ny faratsiana amin'ny mamenatra. Fa ny hoe atao batisa. Voninahitra lehibe zany. Ary Andriamanitra mihitsy niteny tamin'i Jesosy. Rehefa vita batisa Jesosy dia hoy Andriamanitra hoe ity no zanako malalako izay sitrako e. Amin'ny fotoana anaovana batisa anao dia teny any an-danitra Andriamanitra hoe sitrako ty olona ity, sitrako ty vehivavy ty, sitrako reto tanora reto, zanako izy manomboka androany. Tao anatin'ny 10 taona tonga ny 20 taona 5 taona Jesosy. Mbola tsy voalaza tao anatin'ny Baiboly hoe tany amin'ny 20 taona izy dia nisy feo avy any an-danitra, feo avy any an-danitra hoe zanako malalako ty, sitrako ty, malalako ty. Fa nahagaga. Fa tany amin'ny 30 taona niandry mihitsy Andriamanitra ny havita batisa azy. Miandry koa Andriamanitra ny havita batisa anao. Aleluia. Vonina venareo e. Vonina ventsika jiaby e. Andao hivavaka. Miandry Andriamanitra. Dia sokafan'Andriamanitra amin'izay ny lanitra aoriana ny batisa. Rotsaka amin'izay ny fitahina. Izay rehetra ataony tananao dia omban'Andriamanitra. Miandry Andriamanitra. Anao déclaration. Zanako ty. Zanako ty. Aza mikitikitika an'io. Zanako ty. Zanako sy ny asan'ny tanako adidiko ihany. Zanako andova io rehefa ratsay miala ty. Amen. Aoriana batisa ny déclaration avy any an-danitra zany.
Amen. Isy filazana lehibe ataon'Andriamanitra hiteno zanako ny batisa riavana dia zava-dehibe. Tahian'Andriamanitra daolona rehetra, tahian'Andriamanitra ny talora rehetra, tahian'Andriamanitra ny renim-pianakaviana sy ny raim-pianakaviana rehetra tonga eto. Ho anareo izay efa vita batisa mijoro tsara, mijoro tsara, ataovy reharenao mihitsy zany hoe zay vita batisa, zay zanak'Andriamanitra, zay ho any an-danitra, zay efa nepita ny ranomasina mena. Halleluja. Ataovy reharenao mihitsy zany hoe sokatra ho anay ny lanitra, andova fiainana mandrakizay. Manapa-kevitra hoe zaho, manapa-kevitra. Tsangantsika toy izany nira somary ataontsika malakilaky be tiavana. Ka tsy verina manapa-kevitra, kevitra hoe zaho, manapa-kevitra hoe zaho, anarakany ny dalana andivoako Totolo, arefuako, totoloisa, adesso c'è, e guardo, grazie che fai. Teka fosine, smare, ciao. Alleluia. Na decimi ama quasi. Na decimi ama quasi. Alleluia. Decipisi, un'ama quasi, era decipisi, un'ama quasi, andare a casa, ia, cazzete. La decipisi, un'ama quasi, la decipisi, un'ama quasi, la decipisi, un'ama quasi, andare a casa, ia, cazzete. Teka. Alleluia. Batapa-kevitra bena. Anaraka ny Jesosy soka tsy velona. Ave. Batapa-kevitra ve andavo. Batapa-kevitra ve andavo. Anarakany Jesosy zava katseve farare batapa-kevi taveyana batapa-kevi taveyanago anarakany Jesosy zava katseve. Manao vamaina mafy be tenena hoe Jesosy o tapa-kevitra Jesosy o atolotra anao ny fiainako, ity aho Jesosy o, ity aho Jesosy o, tapa-kevitra aho, anaraka ny teninao aho, andeha amin'ny fitarihana aho. Saotra Tompo. Amen. Samy mivavaka tsika rehetra izao, samy miteny misaotra Tompony hoe amin'ny teninao, saotra no ny fahamarina. Halleluja. Terai na rin narano. May nafunata ianao. Hallelujah. Saotra betsaka Jesus. Asany vavaka tsika rehetra, samy mivavaka amin'ny fony manontolo. Nantsoa Jesosy hiasa amin'ny fiainanao. Mandraisa fanapa-kevitra amin'ity maraina ity. Manolotra ny tenanao feno ho an'i Jesosy, ho atao batisa. Saotra Jesosy eo amin'ny fitahinao. Makasitraka indrindranao izay na amin'izany afatra lehibe izay nampitondrainao tamin'ity maraina ity. Ankehitriny dia angatanay ny tombo-kase avy aminao, ny herinao sy ny fahasoavanao.
hiasa mahery amin'ny fiainan'ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy eo, anapa-kevitra ho anao izay, anapa-kevitra ho anao izay. Aoka ny foko sy ny fona, miara-mitempo tena ira. Aoka ny sakio sy ny saina, iray safidy mandrakiza. Jesosy malalo pamonjy soa, indunia raisoana velukando velukando velukana zay sitana tanony foko ry Jesosy zaza tsy mazara mbola malemy mora maniny mora mani tano aho fikitra aminao ifiky naoamina Jesosy malalo indrony haiko raisoanao aho. Halleluja. Oh, amen. Maka toerana tsika rehetra. Aleluia, mabe ho an'i Jesosy tsika rehetra. Mankasitraka ny tompontsika na amin'izany afatra lehibe anankiroa izay nomenantsika tamin'ity maraina ity. Tonga amin'ny fotoana izay ahafahantsika mitondra ny fanatitra faharoa tsika amin'izao fotoana izao. Atsona ny rahalahy mba androso rahalahy mpanatrakitra natateraka ny fanatitra faharoa tsika. Ataontsika rahalahy mpiteny zava-maneno ny hira 2:20 sy 300 ire zao ny lalana mazotra makao amin'ny tany lovanao. Misy fanamarina kely omeny ray aman-dreny eto. Misy fanentanana roa alahady zay makasika ny vidianantsika sonorisation eto amin'ity foibe akoron-drano ity. Zao no afatra avy ato ho anao zay anoana ny fanampiana manokana ny sonao zany ataovy anaty valopy dia asisoratra fotsiny hoe fandraisana anjara na fanampiana na tonga dia hoe sonao, dia mba hitan'ny rahalahy zany manokatra an'izay valopy zay any amin'ny toerana fanokafana azy dia alatsaka mpaty dedima ozy izy dia raisina le satria fa ao anatin'ny fanangonana le izy mbola misy fandaminana organisation tao aoriana kely ao. Eny ary ivavakitsika mba hita ny tompo zay tolontsika ho azy amin'izao fotoana izao. Tompo tsara indrindra mankasitraka anao zay amin'ny teninao ny afatra lehibe mezinezina nomenao tamin'ity maraina ity. Saotranao ihany koa zay raha mbola afaka mitondra fanatitra faharoa fanohanana tranatranina mbanday ny fanjakanao ta io izany Jesosy ary ta ihany koa ny malala-tanana rehetra. Raha misy tonga eto tsy manakatolotra ho tahinao izy mba hafany manolotra tranatrany ny asanao voninahitra teo anao rery any amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika mpitefa-tanana 2:20 sy 300. Ereso ny lalana mizotra makao amin'ny tany lovanao isakana
verinami di lalana ifana iano tu isuni lalana vitano bifulu Rasena tani le mata Bemandusu uani Amini tani kana Asami verinamini Dalana isana leana Ambuari zarani vacino Bifununare Deni velunafa Refato Gani futona Itani Jordana iana Emandusu uani Azambi verinami Dalana ifana leano Yenam fitpolo sy dimanjato mareta aza miova satria mbola anatin'ny fanatazana ny raha lasasana. Enina amby fitpolo sy dimanjato andiny voalohany sy nandiny fahatelo farany. Alleluia. Maurundila uewani Itacanto junti Sento un tanzona Unità Tuna Asamiu Fau famare Amini Una Ami Ilaya Rufita Ina Andin fratello Uambete Zaiana Baudifano Uita Ricca Isaiata Facili Fala Asamiu Aleluia, Mateo Jesus sigareta. Milony amarana ny ray aman-dreny ty fotoana tapany maraina ity dia manasantsika minitra vitsivitsy ampitana amintsika ny filazana fampatsahivana baka mba samy anaraka ny fandaminana izay ataony service d'ordre antsika rehetra mba sy ny filaminana sy ny fifantoana ho an-tranon'Andriamanitra mankasitraka ny fiarah-miasa. Ilazana ny mpampianatra ny sekolalahty rehetra na lahy na vavy mba hijanona riny ny fivoariana eo alohan'ny pilipitra. Ilazana koa ny sekolalahty rehetra mba hiverina na sabotsy ho avy zao mba ahafana manamasaka ny hira izay atao ny fizarana loka amin'ny 7 ora maraina. Azo adiny koa fa amin'ny 7 ora maraina ny fotoana ho an'ny sekolalahty ho avy zao. Misotra tompoko. Ilazana ny zanak'Arpelezany Andramasina
mba hijanona eo amin'ny toerana mahazatra rehefa mirava ny fivoriana misaotra hoy ny tompon'andraikitra frère Alain frère Solo. Départemental construction Foibe Korondrano filazana ilazana izay mpitondra fivoriana sy fiangonana rehetra mba hivory vetivety manoloana ny pilipitra aorian'ny fotoam-bavaka maraina misaotra tompoko. Mahakasika an'izay départemental construction zay dia misy fanambarana kely somary lavalava vakiako fiangonana Jesosy Mamonjy Foibe Korondrano Antananarivo départemental construction antony fanorenana fiangonana noho ny fahitana fa maro ireo manorina fiangonana na ny avy amin'ny faritra na dia amin'ny manodidina Foibe Antananarivo noho ny fahitana ihany koa anefa fa maro ireo manova ny architecture na ny drafitsary na ny drafitra mihitsy plan architectural izay efa napetraka ny ray aman-dreny mpanorona. Tsy ny fanorenana ny ratsy fa mba hialana amin'ny fandaniana be miopampana sy ny rafitra tsy manaraka ny fenitra fanorenana règle d'art ary mba hialana amin'izay mety olana any aoriana ao amin'ny fanitarana ny asa ary ho fiarovana raha teo ny maha Jesosy Mamonjy any Jesosy Mamonjy ny Foibe Jesosy Mamonjy eto Korondrano izay miara-miasa amin'ny départemental construction dia mandefa izao afatra izao antsika fiangonana manerana ny Madagasikara fa izay rehetra anao fanorenana fanitarana construction extension dia tokony hampandreny départemental construction eto amin'ny Foibe Korondrano mba hafana mandefa olona na ramaso raha azo atao na ny fanadiadiana na ny asa zay ka sainao atao. Mandra-pikatsaka ny rafitra any amin'ny isa-paritra tsirairay avy. Izao antso izao dia natao dia ho hitany maro ireo fanorenana tsy manara-penitra ka miteraka olana lehibe eo anivon'ny fikambanana. Koa indro atolotra eto ireto laharana azo antsona raha misy nanao fanorenana marina fa manana barao misokatra trany eto amin'ny Foibe Korondrano départemental construction mba afana manome anao torohevitra rehetra momba ny fanorenana na fanitarana na ny drafitsary ilaina amin'izany. Misy numéro-ny telefônina moa eto tononiko vetivety 034 38 210 23 034 60 435 28 034 20 580 61 034 37 580 01 033 12 535 08 de 034 15 086 03 038 78 587 49 038 15 366 83 034 08 743 75 responsable ny départemental construction frère Manana Arso ny foloan'ny fikambanana Randrianatoandro Raymond.